fifaliana ho ahy ny mpitandrina sy lofonyarina rahambansona no miarahaba anareo rehetra na aiza misy nareo manaraka ary koa miaino ny fandarana azo antoka ny fanavotana ao amin'i Kristy Jesosy ary de mifahasoavan'Andriamanitra eo amintsika rehetrarehetra ary mbo tanteraka amintsika ny tenin' Jesosy hoe fiadanako ho anareo fa tsy mba tahaka nyfanomeny zao tontolo zao ary tsy zay ihany ny fiasan'Andriamanitra de ny atonga antsika azo famonjena zany natonga ny filazana hoe fa toy izao no tiavan'Andriamanitra izao tontolo zao nomeny ny zanany latokana mba tsy ho very rehetra mino azy fa nana fiainana mandrakizay fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka hanameloko zao tontolo zao fa mba hamonjeny zao tontolo zao araka ny voasoratra ao amin'ny Jaona 3:10 sy ny 7. Ary satria moa ny tenin'Andriamanitra ny sotra masa no dininy sy azavaina mba tonga antsika ho tena zanak'Andriamanitra marina ho vavolombelon'i Jesosy Kristy am'izao fiainana zao ary voahomana hitselan'i Jesosy eny am'raony lanitra mba tsy voafafa mihitsy ny anarantsika eo am'bokon'ny fiainana any an-danitra de hivavaka atsika. Misaotra anao zahay Andriamanitra fa no mifamonjena zay atolotra ao anay amin'ny lalan'i Jesosy Kristy Tompo de tanteraka zao fotoana izao ary matoko ny fahasoavanao aho andrakotra anay noho ny amin'ny rano Jesosy zay entinao atrehanao am'vavaka tsy haitronona ankehitriny mba misaina faindrena fahalalana ary metraka tena mivavako ianao andrindrandrindra anokatra ny fon'ny olona ary hitotra zany teny zany eo am'izao ka ampiorona ny finoany sy anana ny fiaina mandrakizay ka de honao ny dera sy ny saotra ary voninahitra ary amin'ny alaran'i Jesosy Kristy Tompo sy ny finoanany rany no anaovako zany mivavaka zany saotra Andriamanitra. Amen. Alleluia. Zatra ny dinitsika teto de hoe ny fomba fivavaky Jesosy ary am'izay hoe fomba fivavaky Jesosy zay de tsara no andraisantsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny Jaona 1:2. Jaona 1:2 ary ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo zay milaza fa mitoetra ao aminy izy de tsy maintsy mandeha toy zay nandehanany koa. Zay milaza fa mitoetra ao amin'i Jesosy tonga zanak'Andriamanitra de tsy maintsy mandeha toy zay nandehanany koa. Zao nefany raha dinitsika ny tantara ao amin'ny Baiboly efa dinitsika io nampianatra Jesosy araka ny voalaza ao amin'ny Jaona azafady Matteo 1:9 ary tsara fatara le 9:9 Jaona Matteo 1:9 ary 9:9 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Matteo 1:9 fa ianao kosa raha mivavaka de midira ao amin'ny efitranonao ka rehefa narindrinao ny varavarana de mivavaha amin'ny rainao zay ao amin'ny mangingina ary ny rainao zay ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Jesosy raha mivavaka zay mbola hodinitsika eo avy somary averina de any an-tendrombohitra na any an-tany foana amin'ny toerana mangina ary satria sarotra ny anao izany ankehitriny amin'ny toetrandro ankehitriny de nanao reotra Jesosy hoe midira ao amin'ny efitranonao ka rehefa voarindrinao varavarana de nirainao mangingina no iaino anao amaly anao. Tena zavatra lehibe zany le mitokana tiany Jesosy ho retrahana. Raha ny fomba fivavaky Jesosy no jerena raha mamaky tsika ny Matteo 4:10 Matteo 4:10 ny andininy 12 sy ny 13. Matteo 4:10 ny andininy 12 sy ny 13 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zany manao hoe ary niaraka tam'izay de nanery ny mpianatra hiondrana antsambo kely Jesosy ka hita eo alohany hoe ny ampita mandra-pandravany ny vahoaka ary rehefa noravaniny ny vahoaka
de niakatra tao an-tenimbohitra izy mba hitokana hivavaka ary noho ny ariva ny andro de nitoetra irery teo izy. Ny zavatra mahavariana rehefa amin'ny alina zany dia naniraka amin'ny mpianany Jesosy rehefa ariva ny ondrona tsampo mielo azy mandiananareo ozy. Ina ny antony? Hitokana hivavaka rery ny an-tenimbohitra izy. Rehefa voarava voaka zay efa nomeny hanina sakafo be araky satria mofo 5 sazan-drano 2 de nafahana navoky lehilahy 5,000 akoatra ny zazam-behivavy. Rehefa lasy reo tsy nanaraka amin'ny mpianatra izy zay ny rano hoe ndana mialoana reo tangina sambo reo de lasa fa niakatra ny tenimbohitra izy araky ny voalaza eto zao ny voalaza de niakatra tao an-tenimbohitra izy mba hitokana hivavaka ano ny ariva ny andro de nitoetra irery teo izy. Akabeazan'ny olona ankehitriny rehefa amin'ny alina de miaraka vavaka hafa ny atao hoe alimavaka fetsika de hitokana hivavaka. Ary zava-dehibe noho inotrika izay. Tsy zay ihany nataontsika Jesosy hoe ny an-tenimbohitra fa raha mamaky tsika ny Marka toko voalohany de misy fanambarana toy izao. Tsara ho fantatra ny Marka toko voalohany 5:5. Marka toko voalohany 5:5 amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny hoe ary mifo maraina alina koa izy de nivoaka nankany an-tany foana ka nivavaka tany. Fo mbola maraina maizina zany Jesosy. Tsy namomy mpianatra izy satria mpianatra maro taoriny de nanaraka nitady azy. Araky ny voalaza eo amin'ny 5:3 hoe dia nandeha nitady azy Simona sy ny namany. Fizy ny fova maraina mihitsy mbola maizina de nandeha tany amin'ny tany foana ka nivavaka. Zay mazava-dehibe an'le hoe sarotra ny andehany amin'ny tany foana ankehitriny. Be ny mpamon'olona, be ny mpanao akasiparana. De tsara mihitsy zany mity eo amin'ny efitrano, vorindra ny trano de ny rainao mangingina no iaino anao, iaino ny vavakatsika de amaly. Zareo tsamy fa aseon'zao zany hoe le mitokana irery. Tsy miaraka be de be mivavaka de samy mitabataba ao fa mitokana irery. Misy fanambarana tovitovy am'zany ihany amin'ny Marka toko 9. Marka toko 9 ary ny 2:3. Vakitsika aloha ny 2:3 de vaovao ny 2:3. Marka toko 2:3 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary hoy Jesosy taminy apôstôly zany avika ianareo hitokana any an-tany foana ka miala sasatra kelikely fa maro no ny famoivoy ka tsy nisy hinanana azy de nandeha antsambo kely izy hitokana any an-tany foana. Zao tsara eto hitatsika tsara eto fa tena andeha nitokana Jesosy. Tena zava-dehibe tokoa nio fanambarana io, nitokana any an-tany foana. Zay lena tonga ny tenareo hoe midira eo amin'ny efitranonao de ny rainao mangingina no hamaly anao. Raha mamaky tsika amin'ny Lioka Lioka toko 5 5:12 sy 9. Lioka toko 5 5:12
sy 9 voakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo zany manao hoe fa mainka ny ely bebe koa ny lazany de niangona ny vahoaka ibetsaka hiaino azy sy hosanina amin'ny aretina ary niala teo izy de nitoetra tany anefitra ka nivavaka any amin'ny tany foana de teandreto de lazainy hoe tany anefitra de tany anefitra Jesosy nivavaka. Tena zava-dehibe mihitsy ny fanambaran'ny baiboly eto amin'ny tenandromanitra hoe Jesosy zany raha mivavaka tsy miazo andao tsika hiala anao alim-bavaka hiaraka de mivory eo de mivavaka eo fa mandeha mitokana izy. Zava-dehibe zany tokony hinanatsika satria zay milaza fa mitoetra aminy tsy maintsy mandeha toy zay mandeha nandehanany koa kanefa satro ho any ho any amin'ny tany foana ho any nefitra no any an-tenimbohitra irery ankehitriny de nanorohevitra izy hoe raha mivavaka ianareo midira ao amin'ny efitranonao rehefa voarindrinao mivaravaranao de mivavaha am'rainao mangingina ary ny rainao mangingina no hiaino anao na hamaly anao. Torohevitra tsara mihitsy zany. Zany no torohevitra nomeny Jesosy ny mpianany ary ho an'ny olona mino. Ny amin'ny fivavahana moa de zao voalaza ny soratra masina tsara mbo fantarina ihany hoe manao ahoana moa rehefa hivavaka. Raha ny amin'ny arabe moa tsika azy nazotsika mandoalika mivavaka mangina ao am-po satria Jesosy miaraka amitsika mitantatsika zay le mahatonga ny tendrimanitra hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva tsy reraka. Zao voalaza ny Salamo 5:20. Salamo 5:20 andininy 9. Avia ka aoka iondrika sy ankohaka isika aoka isika andoalika eo anatrehany eve mpanao antsika. Zereo ny fanambarana ny ola mivavaka de miondrika sy ankohaka nandoalika eo anatrehany eve mpanao antsika. Raha ohatra ny am'tranovoantsika ka azo atao na avy de miaraka mandoalika daholy. Raha nyteny saina zao misy zavatra atao ohatra zao aiza moa nazonay mandoalika lasa tsy hita amin'ny caméra fa dia eto mipetraka de hitanareo fa miondrika kosa de mikitika. Fa ny tena izy miondrika, miankohoka, mandoalika. Any amin'ny arabe moa aiza navitanany zany fa dia manao mivavaka any am-po any. Fa ny tena rery ao an-trano de zay ny tena izy. Raha miaraka amin'ny olona moa de azo atao koa ndeo tsika hiaraka andoalika, miankohoka, raha manaiky le olona. Fanomezana voninahitra an'Andriamanitra zany satria Andriamanitra de masina, masina, masina indrindra. Andriamanitra tsy toho ka mena voninahitra izy. Zany zany ny Andriamanitra tsika io. Raharahana ny ray ny teny Andriamanitra. Raha jerentsika ny Matteo 4:20 de ahitantsika ny vavaka nataon'i Jesosy tao Getsemane. Matteo 4:20 manomboka amin'ny 9:30 ka hatramin'ny 4:40. Jesosy tao Getsemane raha mivavaka tao izy. Efa nitombotra ny andro zay isamborana azy, ampijaliana azy, amonoana azy. De nitokana ao Getsemane izy mitaraina sy mivavaka amin'Andriamanitra. Inona ny antony? Satria rehefa nataon'Andriamanitra tao amin'i Jesosy ny mpanota rehetra. Satria zay mihitsy ny teny Andriamanitra ny Korintianina 1 tsara mbo fantatsika zay. Tsy tsika akory no miezaka ho tonga ao amin'i Jesosy na isisika ho tonga ao amin'i Jesosy fa Andriamanitra no mametraka ny olona ao amin'i Jesosy. Korintianina 1 toko 1 andininy 7:20 sy ny 30.
Korintiana voalohany toko voalohany 7:30 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo manao hoe mba tsisy nofo mahazo mirereo anatria Andriamanitra fa avy aminy, zany hoe avy amin'Andriamanitra no nanaovana anareo ho ao amin'ny Kristy Jesosy zay nataon'Andriamanitra fahendrena sy famarinana sy famasinana ary fanavotana ho antsika. Andriamanitra ny mametraka ny olona tao amin'i Jesosy. Tsy ny olona zay mino ihany natao tao fa mpanota rehetra satria ny olombelona rehetra mila famonjena. Zay no natonga ny tenin'Andriamanitra ny Galatiana ahafantarantsika tena mitombona ve zany. Ary marina zay fa mifanambarany sotra masiny zany. Galatiana toko 4 ary 9:40. Galatiana toko 4 9:40 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo manao hoe fa sanatria raha mba misy ataoko rehare afa-tsy ny hazo fijaliany Jesosy Kristy tompontsika zay nakavoaomby zao tontolo zao teo amin'ny fijaliana raha ny amiko ary za kosa raha ny am'izao tontolo zao. Mazava eto fa sanatria ny apôstôly Paoly raha mba misy ataoko rehare afa-tsy ny hazo fijaliany Jesosy Kristy tompontsika zay nakavoaomby zao tontolo zao teo amin'ny fijaliana. Zao tontolo zao mihitsy zany nataon'Andriamanitra tao amin'ny Jesosy. Ka rehefa natao tao amin'ny Jesosy zao tontolo zao miaraka amin'ny fahotana sy mieloko rehetra nanomboka atao Getsemane io. Nanomboka atao Getsemane io. Miaraka amin'ny aretina rehetra sy ny ozona. De zao miala tao amin'i Jesosy mifanamasina. Satria naka ny toeran'ny mpanota zay tsy manana ny fanamasina Jesosy. Satria raha nana ny fanamasina Jesosy nomboka Getsemane tretry amin'ny hazo fijaliana de hiteny Satana hoe aka maresy anao satria fanamasina atao aminao. Fa reo olombelona reo tsy manana fanamasina reo. Feno manana ota manandevo reo, malemy reo. De tsy maintsy naka ny toeran'ny olona mpanota tsy manana fanamasina nofo malemy Jesosy Kristy andreseny devoly hiverena ny toeran'ny olombelona zay veriny Adama. Ary zay namakitsika ny Getsemane satria niala tao amin'i Jesosy ny fanamasina. Volodinitsika moa zany hoe tena mitombona avy hoe niala ny fanamasina tao amin'i Jesosy. Mbola zavatsika hoe misy pirofo manazava zany amin'ny Baiboly fa mizava vakitsika sao de manam-pirofo an'izany vavaka natao amin'i Jesosy. Matthieu 9:40 ka hatramin'ny 7:70 ny anaran'i Jesosy tompo manao hoe Jesosy mba mpianany de tonga tao amin'ny saha anankiray atao hoe Getsemane ary izy tamin'ny mpianany mipetrahy eto aloha ianareo raha mbola makeroa hivavaka aho. Zareo fa tsy mety niaraka amin'ny mpianany niaraka amin'ny vavaka Jesosy. Teo aloha tsika de hita fa hoe ny raha mpianatra mandeha mialoha mandra-pandravaka ny vahoaka ozy izy. De rehefa voarava vahoaka de naniakatra tany an-tendrombohitra izy nivavaka. Amin'ny toerana many koa mbola matory ny mpianatra mifova maraina maiziny de lasa izy nakany amin'ny tany foana. Lasa izy makany anefitra raha mantokana irery mivavaka. Ka natonga azy naporisika antsika hita eo amin'ny efitrantsika hivavaka irery mitokana. Misy mpitandrina anankiray vazaha izy io tsy malagasy akory fa miteny tamin'ny ora tao antrano izy hoe raha mba misy olo mitady ahy la zao io fa mbola misy atra ataoko a fa sevy miandry. Iny nataon'ity rangahy ty mivavaka akiky. Fa ty va misy fotoana izy mivavaka mandoalika miankohaka. Fa tamin'ity ndray mitoraka tya naka seza anankiroa izy nasiny seza eo anankiray ao anoloana de nasiny seza anankiray de mipetraka amin'ny seza anankiray izy. De eritreretiny amin'ny finoana hoe mipetraka amin'ny seza anankiray hoe Jesosy de miresaka amin'izy amin'ny finoana miresaka amin'ny Jesosy tsy hitany maso fa amin'ny finoana de ataony hoe mipetraka amin'ny seza io Jesosy de miresaka izy. Tamin'ny fotoana ndray mandeha miresaka eo nisy olana andehondona tao aminy. Izy nefa miresaka amin'ny Jesosy
zay eo am'le seza zay tsy hitany maso tsy nitsangana mihitsy izy a satria nahoana zava-dehibe amy mihitsy zany resaka am'zany hoe zanak'andriamanitra tonga zanak'olona miresaka aminy de niteny olo hoe andrafika eo fa mbola mitratra ataony rehefa vita mivavaka nataony resaka tamy jesosy izy a de nalainy ny seza nafindrany amy toerana zay izy vo namoniny olona de ampandroso de laza tamile olona izy hoe mialatsy fa mbola resaka tamy jesosy fa resaka tamiko teto izy de ozy le hoe fa ahoana fa nga izy hitanao teo amy finoana hitako eto izy amy finoana de miresaka aminy a zay vo nianahana leo satria tsy fanao an'zany le olona keotsika ndroany jesosy ny hoe tsy ndroany fa hoe petra eto aloha nareo fa mainky nde hivavaka ankeroa aho zay ny nataony ara toizatsika ny teny de misy fanambaranto zao amin'ny andiny ny fito amy telopolo amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo ary nitondra ny petera mba mizy roa lahy zanaky zebedeo izy dia nalahelo am-po sy ory indrindra nakany izy telo lahy izy petera jakoba ary jaona niaraka taminy de voalazy teto fa nalahelo am-po izy nahoana izy nalahelo am-po araka ny voalazy eto nala-palembo sy ory indrindra satria nomboka niala tao aminy fanamasina araka ny zavatra ndresako tao zay mbola azavainy amitsika orina izy rehetra izy niala ny fanamasina nofo malemy nofo ny olona mpanotany tao aminy de izy telo la ary de zao ny andininy valo amy telopolo sivy amy telopolo amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo de o izy tamin'izy tamizy telo la zany fa diranovona loatra ny fanahiko toy ny efo faty mitoereto ka miaraha miarotory amiko zao tsiana fa diranovona no le fahotana no le fanamasa niala tao aminy dia fa diranovana loatra ny fanahany toy ny efo faty ny ota manandevo koa ny ota ny fahotany olo koa tao sy ny aretin'ny olona de ao no zy nyteniny tamin'izy telo la hoe mitoera eto ka miaraha miarotory amiko napetrany amy toerana anakiray izy telo la vavaiko miaraha miarotory amiko fa hitokana irery izy zao ny andiny sivy amy telopolo anony nandroso kelikely izy de niankohaka ka nivavaka hoe raiko raha azo atao de aoka hesorona amiko ity kapoka ity nefa aoka tsy ny sitrapoko anino atao fa ny anao tsy niaraka mivavaka tamin'izy telo lahy izy fa izy telo lahy na sainy niarotory mba hivavaka niataka tamin'ny mpianatra izy borovakitsika ao amin'ny ao arina fa toy ny ray ny torabato niataka izy de niankohaka jereo fa ny zanak'andriamanitra niankohaka ary ranao izy ary noho ny nandroso kelikely izy de niankohaka tsy niaraka mivavaka tamin'izy telo lahy izy zany fa niataka tamin'izy telo lahy araka voalazany amin'io koa de toy ny ray ny torabato ka nivavaka hoe raiko raha azo atao de aoka isorona amiko ty kapoko ty nefa aoka tsy ny sitrapoko anino atao fa ny anao nytinany jesosy olazaina tsy le nitondrany ny fahotany zao tolo zao le nofo malemy fa le fialany ny fanamasa tao aminy tena mafy ty amy mafy taminy indrindra zany ola ny alany ny fanamasa zany tena mafy mihitsy ka natonga azy nyteny hoe raiko raha azo atao aoka isorona amiko ty kapoko ty tsy fady raha mba fanatsapany zany nareo fa nitenako ny fotoana mbola niasa tamin'ny tany am birao a tam'zany fotoana zany de niala tany an-trano aho mandeha tongotra ho any am birao tokony eo amin'ny misy atsasa kilometra eo le toerana misy ny ary ka mandeha tongotra ka rehefa mandeha eo aminy mivavaka amresaka amy jesosy foana ako isaky ny mandeha satria fantony fa mialaka amiko jesosy ary atao amiko tamy ty mindray mitorako ty de loza fo zao eniko ohatrany teny tsapako hoe lavitra be Andriamanitra mivavaka tena mangatsiky tsy saraky tsy sahaka ny isan'andro ary tena nyteny rery mihitsy angasa hitan'ny olona he jesosy vonjeo aho aizy ianao tena tsapako hoe tsy tao mifanamasina de nandeha ela ny ela fa lasa lavitra angamba tany amin'ny 7 metatra tany miverina le izy de tena maina mihitsy tena tsapako hoe saotra anao Andriamanitra fa nataonao tsapako zany hoe tsy manana ny fanamasina tena raharaha be
tonga tany ampiasana ako niverina indray le izy tena tomany misy Andriamanitra vonjeo miverena ianao aza vela horery fanamasina ary zay natokan'zao tsy nivavaka eto raha eo raha azo atao aoka esorona amiko ty kapoky ty kanefa mba ho famonjena asy anao zao tontolo zao zay nyto amitsainy aoka ny sitraponao no atao fa tsy ny mafy mihitsy zany hoe ola tsy manana fanamasina ho an'ny olona zay tsy nanana fanamasina hatramy voalohany de tsy mampaninina azy na tsara le fanamasina misala my fiainany andavanandro ihany fa raha ola efa nanana ny fanamasina no tsy ao le izy mafy de nyza zany nandinika de hoe nahazo an' Jesosy mafy koa noho ny nahazo satria ny azo zany afaka teo amin'ny 7 metatra teo niverina le izy de aveo ndray niverina le izy tany ampiasana mafy mihitsy nahazo satria na niasa ko aza tsy vitako fa eniko mihitsy hoe tena banga be tao amiko tao de saotra n'Andriamanitra fa miverina mandraky ty ny androany ty saorako Andriamanitra ny fahasoavany fa tena mandraky zay famirampony maro le tenin'Andriamanitra amin'ny Salamo 7:1 andiny nivaroka hatramin'ny 12 zay efa nataoko tsenjery mihitsy Salamo 7:1 nivaroka hatramin'ny 12 mianaran'i Jesosy manao hoe mamindra fo sy miaritra ave maro-po sady be famirampo tsy mba mandaha teny mandrakariva izy tsy mitahiry fatezerana mandrak'izay tsy mba manao amintsika araky ny fahotantsika na mamaly atsika araky ny otsika fa tahaky ny avo ny lanitra ambony tany be ny famirampony am'izay matahotra azy ary tahaky ny alavitsy na tsy nanana amin'ny andrefana ny alavitsy ny any esorany amitsika ny fahotantsika mandraky zay tokony famirampony ka isaorantsika Andriamanitra fa tena vonany iaino antsika mandrakariva izy tahaka an' Jesosy tonga Getsemane eno ny ange fa tsy afaka namaly azy satria fa naka ny toeram-panotsy Jesosy itora famonjena satria fa mandeha ny fotoana moa ka dia toizatsika manaraka ny tantarany Getsemane io fa tena mampalahelo mihitsy ny zavatra nanjoan Jesosy kanefa ny fitiavany fitiavany anao fitiavana an'izao tolo zao hovonjena ho tonga zanak'Andriamanitra afaka minoto mandevo afaka am'le nofo malemy afaka mifaratsina mba hitoerany fanamasina mba hitoeran'Andriamanitra amitsika atoamiko sy aminao anjakan'i Jesosy atoamiko mba atanteraka ny teny hoe tsy zatsony velona fa Kristy mivela tao atoamiko ka izay velomako ankehitriny eo amin'ny nofo de velomako ny finoana ny zanak'Andriamanitra efa tiaka noditra ny teny amonjea Galatiana 2:20 zay Galatiana 2:20 ka de misaotra an'Andriamanitsika fa zava-dehibe tokoa zany hoe mivavaka aoana ny fomba vavaka tsosy rahatsika tahaka le izy araky ny teny hoe zay milaza fa mitoetra ho aminy izy tsy maintsy mandeha toy zay nandehanany ko de zay ny tsy haina teny vohatra koa sitsika fa nanoro hevitra izy hoe midira eo amin'ny efitranonao rehefa voarindrinao mivaravarana de mivava mindrainao mangingina fa ndrainao mangina no amaly anao sao tsika Andriamanitra mandrakizay famirampony amen ivavaka tsika sotranao zahay Andriamanitra fofasoavanao sy famiramponao de nomenao anay ny teninao afantaranay ny sitraponao afantaranay ny zavatra zay nataon'i Jesosy mba ho tanteraka aminay ny teniny hoe misaotra masina hoe zay milaza fa mitoetra ho aminy tsy maintsy mandeha toy zay nandehanany ko iny Andriamanitra sainao mitokana zay tahaka an' Jesosy mitokana de mandoalika miakohoka misy tahaka nataon'i Jesosy satria fahasoavana amonjenao anay amin'ny finoana tsy avy am'ireo fanomeza avy aminao de mantoko sy manantena fa ny olona zay niaino zao fampianara fanazavana zao de mba hitokana ihany koa dia hiaino anao hamaly anao araky ny teny Jesosy hoe midira eo amin'ny efitranonao ka rehefa voarindrinao mivaravarana de mivava mindrainao mangingina fa ndrainao mangina no amaly anao hoanao ny dera ho anao saotra nyvoninahitra Andriamanitra satria miaino sy mamaly anay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo zay mbola mifola ho anay mivavaka tsy hitona anao amin'ny tanakavanao mitondra ny rany saotra Andriamanitra ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo sy mifona ny rany novaka zany vavaka zany saotra Andriamanitra amen alleluia de manaovy roma firanitra indray tompoko ny fahasoavan'Andriamanitra amitsika rehetra de mbo tanteraka amitsika ny teny Jesosy hoe fiadanako mekona fa tsy mba tahaka nyfamen'izao tolo zao de tanteraka amitsika o re teny fikasana indrindra rehefa mandroso am'izany fivavahana izany tsika amin'ny anaran'i Jesosy tompo